Zahay tonga eto dia misy tena ny vondrona parlementaire ma part 2 sy ma part 3 ary misy koa ny namana avy amin'ny VPM MMM 2. Ny teny atao dia tsotra dia tsotra. Voalohany ny fisaorana ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina zay nanendry ampasahina tokoa ny Premier ministre lehibe ny gouvernement. Faharoa dia filazana amin'ny vahoaka tsy mandady arona amin'ny malagasy rehetra tsy akanavaka fa zahay dia makasitraka an'izany fanendreny zany. Makasitraka satria mahatsapa ireo vondra parlementaire ireo fa ny fanarena ny firenena sy ny fiatrehana ny fahasairanam-bahoaka io no loha lahara tokony hoenjehina fa tsy ny adilahy politika. Mahatsapa koa zahay fa mila fitonina sy fandeferana ny fampandrosoana ny firenena. Ny mapart 2 sy mapart 3 dia tsy miova fa mijoro amin'ny hevitra politika zay ny matematesana hatramin'izay dia ny fametrahana fa tsy zany adilahy politika zany no tokony hianteherana fa fitadiavana lalana mahomby sy vahaolana mahomby hiatrehana fisaranam-bahoaka. Zahay dia mino sy manantena fa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement ny Général Jean Ravelonarivo zay notendreny filoham-pirenena hery Rajaonarimampianina dia hitondra ainga vaovao, hitondra vahaolana mahomby mba hanamavainana zany fahasarainam-bahoaka zany. Ko dia manainga zahay raha manainga ny vahoaka malagasy mba hotony satria tsy fotoana ny fikorotahana intsony izao. Heverinay fa ampy zay ny crise politika lava reny zay niainany ty firenentsika ity. Aminay dia fitadiavana vahaolana ao anatin'ny fitonina, ao anatin'ny fampihavanana zay no ambony indrindra.